Milohan'ny amaranana kosa ny vaovao amin'ity ariva ity andeha mba hijeritsika mba hoarorotina inona kosa mba mety ho tombontsoany zany hoe andro mafana zany dia mba nandeha ny mpanao gazetinay tamin'ny omaly alahady mba nitsidika hoe manahoana ny fankafizan'ny mponina Antananarivo an'ireny dobo filomanosana ireny. Raha ny tsapa aloha dia mihabetsaka ny olona mpankafy amin'izany hoe mandeha any amin'ireny dobo filomanosana ireny ary raha vao misy fotoana dia betsaka ny miazakazaka makany. Lova Ramanantsoa, Christian Rakotondramanga. Feno ny dobo filomanosana eto an-drenivohitra amin'izao vanim-potoana mafana izao. Isan'izany etsy amin'ny Esika-Tanimena izay nofahin'ny orinasa iray manokana mihitsy isaky ny farany herinandro mba ahafahandreo mpiasa ao aminy sy ny fianakavian'izy ireo miala voly sy milona rano indrindra manoloana izao masoandro migaingaina izao. Dia betsaka ny ankizy misy mbola hoe vao mianatra mihitsy dia misy maître dia mianatra misy moa rehefa mahay dia milalao faly sy ravo tokoa ireo ankizy madinika rehefa tonga any amin'ny dobo filomanisana toy itony. Fahafinaretana tsy misy ohatr'izany tokoa ny milalao rano indrindra rehefa mafana ny andro. Mahay milomano se firy taona zao sena milomano mafana le rano sa mangatsika mahay milomano tsara. Samy mahazo ny anjarany avokoa nefa na ny olon-dehibe na ireo zatovo mifampitaona makeny amin'ny dobo filomanosana satria aza hijanona ora maro ao anaty rano ahafahana malala ny fahasorenana teraky ny andavanandro akoatra ny hafanana migaingaina. Mbola ela raha teo vao hivalinao indray ny herinandro. Dia izay ny vaovaontsika tamin'ity ariva ity tompo kilasy tompo vavy Neverina fa nahalinanao nanaraka anay hatramin'ny voalohany ary indrindra hatramin'izao famaranana azy izao dia mametraka ny veloma mandram-peona indray. Veloma tompoko.